raha maniry arivavaka aminay ianao dia isaky ny alahady amin'ny 9 ora hatramin'ny 12 ora latsaka fahefany sy ny alarobia amin'ny 12 ora hatramin'ny 2 ora latsaka fahefany ny fotoana. Eny Antsahamanitra, fiakarana tahaka ny ho any Antaninarenina, trano mangabe amin'ny ankavia. Tongava soa daholo. Ena dia tonga fotoantsika ifampiarahana iteny indray anio dia mamela fiarabanantsika rehetra sy izay manaraka amin'ny vatana ihany koa izany. Tsika moa eto miaraka amin'ny vory takisofina manerana zao tontolo izao dia misy hafantsika rahalahintsika namantsika miarabavaka amintsika na dia tsy mifankahita ary fa any ampitan'ny ranomasina maro any sy any amin'ny faritra maro any dia misy namantsika daholo ihany dia fatsika miaraka amin'izy rehetra dia faly koa miaraka amintsika androany. Amen. Tsara ve tsika androany azavary marina sy anirina any aloha izy angamina zay any aloha fa ianao aloha iain'ny tompo ianao androany. Amen. Feozenao nazao ny namanao iain'ny tompo ianao androany hoe amen. Natsika makitena vetrany matotoko fa fito ambin'ny fito matotoko fa fito matotoko fa fito andiny fa telo ambin'ny folo sy ny fa efatra ambin'ny folo. Rehefa hitantsika izany dia vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Midira amin'ny vavahady ety ianareo fa lehibe ny vavahady ary malalaka ny lalana zay makany amin'ny fahaverezana ka maro no miditrany. Fa ety ny vavahady ary tery ny lalana zay makany amin'ny fiainana ka vitsy ny mahita azy. Amen. Iteny io no ifampizarantsika amin'ity andronio tia aoriana kely afaka minitra vitsitsika ifampizaran-teny faharoa fa io no hozaraiko amin'ity voalohany ity. Io teny io atsangany tanana zay maheno iteny io aloha atsangany tanana fazamena dia tsatsoko makatingy ary moa tsy matahotra raha so dia anako. Iteny io dia be dia be mihitsy mahay anazy. Maheno iteny io zany hoe vavahady ety ety lalana sy sisa rehetrarehetra fa ny fandraisan'ny olona n'izy io dia ataoko hoe amin'ny 9 isanjato na 9 isanjato fotoana dia diso. Dia za koa anisan'ilay nadiso nandritra ny taona maro fa misy fanokafan-tsaina sy fanokafam-panao men'ny tompo eny dia izay mifampizarantsika aloha amin'izao tapany voalohany izao. Io teny io dia raisan'ny olona be dehibe, raisan'ny mpitondra fivavahana be dehibe, raisan'ny mpanompon'Andriamanitra be dehibe hoe ety lalana makany amin'ny fiainana, malalaka lalana makany amin'ny fahaverezana dia maro miditrany. Fa l'interprétation na ny fandikana izay omen'ny olona n'izy io matetika dia mifanaraka amin'izay zavatra fahazony an'izy sy eritreretany. Fa tsarak'izay tiany Jesosy ambarana azy. Ianao rehefa mamaky ny tenin' Jesosy manomboka androany dia zavatra mila fantatrao dia zao Jesosy rehefa miresaka dia zavatra ambadika foana ny azy ny fomba filesana. Zany mba tonga ny tenin'Andriamanitra milaza zavatra ohatran'izao hoe ianareo no navela ahalala ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra fa ny hafa tsy mba navela ahalala. Tamin'ny mpianatra tamin'ny Jesosy izay nitoriteny teo tendrombohitra matotoko fa 5 fa 9 ary tafiditra ao anatiny ihany koa ty fa 7 ity. Dia rehefa miteny an'iny Jesosy hoe malalaka tery ny lalana midira vavahady ety ianareo fa lehibe ny vavahady ary malalaka ny lalana makany amin'ny fahaverezana ka maro mitrany. Fa eto ny vavahady tery ny lalana zay makany amin'ny fiainana ka vitsy ny mahita azy. Dia ny fandraisan'ny olona n'izy io miaka amin'ny marom-potoana dia ohatran'izao hoe tery ny makany amin'ny fiainana satria tsy mahazo manao zay tiana atao. Tery makany amin'ny fiainana satria tsy mahazo mijangajanga, tsy mahazo mifoka siara, tsy mahazo mandaingy, tsy mahazo mangalatra, tsy mahazo manao azosozao rehetrarehetra izay apetraky ny olona ny atao hoe kalitao moraly ara-moraly. Dia apetraky ny olona ohatran'izay zany tsy moramora. Ohatran'izay koa moa mitovy amin'izay ihany moa zany ny atao hoe mitondra ny azo fijaliana amin'ny olona. Ny atao hoe mitondra ny azo fijaliana dia mijaly be satria tsy nohona paraky.
eva tena mamanda mihitsy fa sao de tsy mietra ana mila mitondra ny azo fijaliana de maheno mijaly mihitsy any anatin'ny aina any zany tena efa tianao alizy fa bety de misy ara sasany maka miafina misitona miafina ny ambadika ny vesy any miafina moramora misitona godoloka tsisy manontolona satria te anao an'le izy fa tena de vity zay de mifony misy tianao zavatra be deabe de vity zay de mifony de misy fanahy manenjika misy eritreritra manenjika foana ny anaty any hoe ahoana ary mikasika ty natao hoe tery ny vavahady raha lasanabavy dia tsy izay tsy hoe zay te any an-danitra zay te ho any an-danitra de mila miala am'izao sy mila miala am'izao de mila manao azao sy mila manao azao tsy hoe tsy tafiditra any an-danitra ny olona satria izy mijangajanga satria izy nangalatra satria izy namon'olona satria izy ninaparaky satria izy vokasikara tsy antony zany tsy hidirana ny lanitra ary tsy zay ny atao hoe vavahady tery mbola misy anankiray ihany koa milaza zavatra ohatran'izao hoe zavatra ho ampanankarena ny miditra amin'ny fanjakana lanitra de mila azonao manomboka androany zany rehefa mamaky an'io baiboly io anao ka ilailaila atao hoe jesosy no miresaka de mila azonao fa tsy arabaky teny ny zavatra resan'le rangahy iny fa i rangahy iny de rangahy sampony izy tsy miresaka zavatra normalna zany mihitsy fa zavatra resahany zavatra ambadika foana ary zay no ilana ny fanahy masina fa rehefa tsy misy ny fanahy masina ny olona de mandray atendrony ary mandray arabaky teny ary mandiso ny fomba filazan'ny tompo fa jesosy rehefa miteny hoe namonina zaiky tao sarotra ho an'ny mpanan-karena no miditra ho amin'ny fanjakana lanitra mora kokoa ho an'ny rameva no miditra ho amin'ny vody fanjaitra no ny amin'ny mpanan-karena miditra ho amin'ny fanjakana lanitra de natao hoe mpanan-karena eo io masony Jesosy Kristy de isika zao mamatra ny atao hoe mpanan-karena hoe olona manana vila manana katikatra manana an'izao tsy mindram-bola misakafony maraina ny anazy tsy vary sososo kotoza fa tonga de complet croissant jus de fruit inona céréale misy ronono sao vao fampiaraby izy menakavy maraina de ponche za fomba fiainam-panan-karena amitsika tonga de tsisy mifampilalagy za maneno matra voafo sao mety olo voafo andro efa firy zao fampilavaniny foana de zay natao hoe mahatra sy mpanan-karena de misy olona zany mandray azy zavatra zay de misy ihany koa any anaty any efa tratran'le complexe d'infériorité de mampiotena fotsiny hoe anareny eto an-tany fanainy any an-danitra satria zay mahatra de zay anareny eto an-tany fanainy any an-danitra de misy sary alainy olona be deabe ao anatin'izany izay fietseretany olona hoe mahatra zany hiditra ny lanitra de mpanan-karena tsy hiditra ny lanitra aoza hoe niferana am' Jesosy tsy zavatra ohatran'izay ary zay nampatonga Kristy mihitsy nilaza zavatra ohatran'izao izy atoko andro tsy fantatrareo zay fa ho fantatreo zany any orina rehefa iny rehefa andrefana masina ny lala ny famonjena raha lasainabavy hiditra am'izay tsika amin'ny fetikevitra voalohany raha miteny Jesosy hoe entiny vavahady makany amin'ny fiainana entiny lalana entiny vavahady ary tery ny lalana makany amin'ny fiainana ka vitsy ny mahita azy de tsy miresaka izy hoe rehefa teo any amin'ny fiainana mandrakizay de mila mampijaly teny de mila araka fomba fiteny olona azy hoe manombony nofo de mila tsy mijery tele fa io vatamaitiny satana io de mila tsy manao Facebook de mila tsy manao azo hitanao zany imagination ny olona be deabe hoe rehefa fefehezina be ty nofo ty rehefa tsy asaina manao azao sy tsy asaina manao azao de zay any atao eo amin'ny lalatery eo amin'ny lalan-danitra za io satria za koa endry be ny sakafo atroko zay reny ny sasany ny atao hoe entina lalana tsy tafiditra zay mihinana enao soa sy zay mihinana koteleta reny miditra mihina crevette sy amalina ty tafiditra reny entina izany lalana zany tia zany lalana zany tsy mahazo miditra any va tsy maintsy fehezina ny kibo fa raha vo miranirany ianao tsy
reny tendakany hoe tsy tafiditra any reny sary daholo zany anaovany io la interprétation ny atao hoe entiny vavahady fa tsy zany ny fahamarinana tsy laky le hidirana ny lanitra tsy fihinana na hanina na hanina mahazo tsy mihinana ianao fa tafiditra ary mahazo mihinana ianao fa tsy tafiditra ary mahazo tsy mihinana ianao fa tsy tafiditra zay any le teneniko tena mahazo tsy mihinana ianao fa tafiditra ary mahazo mihinana ianao fa tsy tafiditra tsy resaka hoanina araky miteniny apôstôly Paoly fanjakan'andro tsy amin'ny fihinanana sy ny fisotroana tsy hoe zao hoanina dia tafiditra ianao zao tsy hoanina dia tsy tafiditra ianao ity trano fiangonana ity misy mametraka n'izany zavatra zany koa dia mivavaka atao aminay ihany vovonjy za tena te hilazanao sandoka ny anaran'izany tsy misy vatatrano mahavonjy ary tsy misy mpamimpon'Andriamanitra nomena alalana sy nomena autorité ho amin'ny famonjena hoy ny fanambarany ten'Andriamanitra tsy misy anarakafa maninona ety ambany lanitra azona famonjena tsy misy ary zany anarakafo zany tsy voatery anaran'olombelona fa anaram-piangonana anarana fikambanana anarana zozozofy tsy tokotokona maro isan-karazana tsy misy nalaky ny amin'ny famonjena tsy ao amin'ny fanaovana zao sy ny tsy fanaovana zao fa inona ary lay vavahady ety sy sarotra hidirana aminy avadio ny baibolinao amin'izay jaolina toko 10 lanantsara amin'izao natoko 10 dia avaka itsika ny andiny 7 sa 10 lazantsara amin'izao natoko 10 andiny 7 sa 10 aminaran'i Jesosy izao vavahady raha izao no hidiran'ny olona dia manino izy ho vonjeny izy ka hiditra sy hivoaka ary ahazo hanina ny mpangalatra tsy avy raha tsy hangalatra sy hamono ary andringana zao avy mba hanana ny fiainana sady hananany be dia be inona zany le vavahady tery Jesosy ny atao hoe vavahady tery inona ny atao hoe lalana ety ay vavahady ety izy teo ina atao hoe vavahady ety Jesosy ary inona ny atao hoe lalana tery Jesosy zao natoko 7 milaza n'izany koa zao no lalana fahamarinana ary fiainana aika raha lasana vavy ty vavahady sy lalana zay ambaran'i Jesosy amin'izay natoko 10 ity dia inona izy tenany ihany zany no lalana zany vavahady tsy misy olona makany amiray raha tsy amin'ny alalako tsy misy olona miditra amin'ny fanjakany lanitra raha tsy amin'ny alalany Jesosy Kristy tsy misy olona manana akse ao amin'ny tontolo ara-panahy fidirana ao amin'ny tontolo ara-panahy dia lehibe ny olona no mivavaka raha lasana vavy fa tsy tafiditra ao amin'ny tontolo ara-panahy fa fampona miendrika ivelany ihany ary tsy malala ny tena sitrapon'Andriamanitra marina fa mijanona amin'ny fampona miendrika ivelany fotsiny ihany dia manaraka fomba mpivavahana satria manino tsy tafiditra ao amin'le vavahady tery ary tsy tafiditra ao amin'le lalana ety rehefa tsy hitan'ny olona io zay mihitsy le Jona nambarany teo toko 10 vitsy ny mahita azy tsy mahagaganao mi zany zavatra zany hoe vitsy ny mahita azy misy vavahady eo fa vitsy ny mahita azy ary misy vavahady lehibe kosa eo maro ny miditra eo re mandeha tany amin'ny taona vitsivitsy lasa tany tany amin'ny 5 taona lasa tany ny tena fihevitra ny devoly sy ny système ny devoly dia zao rehefa mipetraka ny tantara eny misy ny vavahady zany tantara eto misy ny vavahady lehibe dia misy ny vavahady kely dia ina nataon'ny devoly na sy ny vavahady salatsalany eo mitovitovy amin'le vavahady kely satria na mibanaka be loatra ny lalana mailo ny olona ny olombelona mantsy manana zay toetra mailo zay raha vao fanompona ny tonga dia tena hoe ato sika dia manao zay revetsika rehetra tsisy mifapibetsy tsany olona tsy mahatolo zay aiza koa misy an'izany mahavery zany fa tena asiny sady mivavaka zay tena manompo dia mody asina kely anina kely tsy indraindray dia ba ianao dia mody asina anina kely mitovitovy amin'le vavahady ety
dia bebe no lamidretra fa miditra ho amin'ny tena izy fa tokana ny vavahady tsy paster tovo tsy anaran'olo-kafa satria tsy misy anarana hafa ito ambany masoandro asoana famonjena afa-tsy ny anaran'i Jesosy Kristy. Ny beboka voalohany zany za tsy manontany izanizany tsy hoe maninona tsony ianao na tsy maninona tsony hoe afaka tamin'izao ve ianao afaka tamin'ny toka ve ianao afaka tamin'ny paraky ve ianao sa afaka tamin'ny sigara fa misy olona tena afaka, misy olona tena niala, misy olona tena tsy manao intsony, misy olona tena lasa tia ny vatiny, misy olona tena lasa endry ao amin'ny ankonany, misy olona tena niezaka tena nanao an'izao tena nanao an'izao fa ho avy ny fotoan'andro matitoko fa fito an'iny faraky amin'ny roapolo ho avy eo anatrehako Jesosy hoe Jesosy hoe tsy fantatroko ny ianao zany miditra tamin'ilay vavahady ety taiza misy nazano sy Jesosy fa le niala tamin'ny sigara sy mitoaka iny ka ezaka pingy iny sauvernareo famoramora iny evimpirina lay mpanahako natsondro ralahako tena mijoro teo mihitsy le tsy finako hatramin'izay aho mba nanofy isotro an'izany black label zany noho tsy noho ny alina najoro ny ralahy le black label nofisako hatrizay lafo be mantsy zany za tsy misotro ko dia verinao ary ianao may paster zany fa raha tsy diso misy 12 millions vidin'izy ireo vidin'le ray tavoangy ray litre 12 millions ray migoka fa zay fandeha fiainana eto ambonin'ny tany moa zany rehefa tsy mahazo tsony ianao ampotra amin'izay le izy mandramonge zany lehilahy amin'ny kafe fa ho avy eo le cappuccino tsy napozinao sy nieritreretinao hatry ny ainanao rovina vo mba hisotro no ny afaka ro miala kafe ianao io fa tonga izy misy olona ho avy ao atrian'i Jesosy dia ilaza zay ny nanao an'izao zay nanao asamary tamin'ny anaranao zahay nandray fanasan'ny tompo zahay nianatra dekona zay nianatra nyity zay nanao an'izao za mpiandry za nanao an'ity ao izy Jesosy hoe za tokany vavahady marsarela ny afatra voalohany izay resantsika amin'ity andro anio ity sy marehefa elaela kely tsy nitory aza fototra fiarana amin'ny Kristy zany fa androany hitory an'ilay izy efa tafiditra teo amin'ny vavahady velona efa nandalo amin'i Jesosy Kristy io venao velona ao anatinao ve le zanak'Andriamanitra ao anatinao ve le lalana sy fahamarinana ary fiainana fa raha tsy ao aminao zay lalana sy fahamarinana ary fiainana zany na inona efa nataonao ary inona tsy ataonao intsony ankehitriny dia ny lalana tsy izy foana ny olona raha vao mbola tsy ao amin'ilay Jesosy Kristy fa rehefa ao amin'ilay Jesosy raha tsy miteny hoe ratsy le zavatra nytany saina rehetrarehetra teo fa averiko eto tsy lalam-pamonjeny zany tsy lahara-pahamehany zany eo amin'Andriamanitra. Andriamanitra tsy naniraka ny zanany hitory moral raha moral ny ilaina dito folo sy ny dito 370 dia ampy tsara tsy mila ny zanak'Andriamanitra fa lalàna sy ny didy mahadidy amandalàna izay nomena tamin'ny alala Mosesy dia tsy mitondra ho amin'ny famonjena ny fanahy fa mitondra fotsiny amin'ny filaminan'ny fiarahamonina dia lamina tsara ny fiarahamonina rehefa ampitahorina fahafatesana sy ampitahorina faravampiainana sy ozona sy sisa rehetra fa ny lalam-pamonjena dia tokany Jesosy Kristy ny anarany ary androany raha eninao ny asany any am-ponao izay milaza ny fitiavany anao dia raiso izay zavatra izay raha mbola tsy manana antoka ianao fa ao anatinao zay lalam-pamonjena zay raha mbola tsy manana antoka ianao fa niditra teo amin'ilay vavahady ary eto amin'izay izy dia manambara atao amin'ilay Jaona 10 hoe zaho izy izy mivavahady ary zany idirany olona dia hovonjena izy aloha voalohany indrindra tsy zavatra hafa aloha fa famonjena ny elo lalana manarak'izay hiditra sy voaka izy ary azo hanina ny mpangalatra tsy avy raha tsy angalatra sy amono ary andrindra zaho avy anana ny fiainana sady anana ny be dia be ny profo fa tafiditra ao anatin'ilay vavahady ny olona ny vavahady ny olona dia tsy iza fa Jesosy dia manana fiainana izy ary manana be dia be izy amin'ny teny anglisy dia zao hoe life and life in all fullness zany fiainana ary fiainana feno fahafenoana ny atao hoe fiainana feno fahafenoana rehefa ny zavatra anankiray ny feno dia maninona tsy mila ampiana intsony fa raha vao mbola ampianao izy dia raraka mivoaka indray ny atao hoe fiainana
fiainana be dehibe raha lasanambavy. Dia rehefa voarainao io Jesosy Kristy io izay lakile, rehefa voarainao io Jesosy Kristy io izay vavahady, rehefa voarainao io Jesosy Kristy io izay lalana, dia misy fahafenonana etonao any. Fa anao tahaka an'ilay tantaran'i Jesosy izay tenen'i Jesosy tao amin'ny vehivavy izay Samaritana teo amin'ny fatsakany Sikara hoe nizaniza misotro ny rano izay meko azy. Dia isy loharano bibika tsy manapahataperana ao fiainana mandrakizay eo aminy. Ny alalanao fa niditra ny vavahady ianao dia misy fahafenonana anatin'ny fonao any. Fa tsy mbola mitady sy mierika amin'ny maro isan-karazany. Be dehibe no la mivavaka fa misy banga ao anatin'ny fiainana eo. Misy banga. Dia izany mampatonga antsika mahita alora be dehibe ohatra mivavaka fa mitady vatiny alehany any, mitady olon-tiana. Izany mahatonga antsika mahita olona be dehibe mivavaka fa miandry valim-bavaka izy. Izay ny antondiany. Dia tsy mahazo atsy izy, dia lasa izy mifindra fiangonana hafa. Tsy mahazo atsy indray izy dia lasa izy mifindra fiangonana hafa. Satria manino bangany ao anatiny. Satria nanino naraty an'ilay vavahady eto izy. Jereo mivavaka izy, vavaka izy fa tsy hitan'ilay vavahady eto. Izay mihitsy lazain'i Jesosy, vitsy no mahita azy. Mivavaka ilay olona fa tsy hitanao io ny vavahady. Tsaroko foana tantaran'i Martin Luther 1528 ka hatramin'ny 1532. Olona mpampianatra teolojia, mahay amin'ny Baiboly io ary tena mandalina mikasika ny apôstôly Paoly. Fa tsy hitan'ny vavahady eto. Eritreretinao zany ny Baiboly ainy, veriko eto aminao foana zany resaka izany. Fa io tena possible mihitsy, tena mahay, tena mpitoro teny, mpampianatra soratra masina. Ohatr'izany nga Nikodemosy koa tahaka an'izany. Hoy izy mihitsy Jesosy ao amin'ny Jona 4:7, ianao na mpampianatra ny Israely dia tsy hainao zany zavatra izany. Hoe raha tsy ateraka indray aloha na tsy mahazo mahita fanjakana lanitra ozy Nikodemosy tsy fantatro zany. Mianatra Baiboly Martin Luther, mahay Baiboly Martin Luther fa tsy mahita ny vavahady ety. Pretra izy, frere izy, mahay azao rehetra ao nanoka teny, nampijaly teny. Aloha misy ny karazana olona atao hoe ermita. Reo ermita ireo dia karazana olona tonga sainany amin'ny zava-pana, maniry zava-pana, arak'izay eritreretany anazy. Dia mieritreritra zareo ermita reo hoe fiarahamonina no manimba azy. Dia noho ny amin'izay fieritreretana sy fiantsaina izay dia lasa zareo mandeha mitokana ny tendrombohitra no mipetraka. Dia rehefa mitokana ny tendrombohitra izy mipetraka dia ferany tanteraka ny zavatra izay atao amin'ny teny frantsay plaisir de la chair na fifalian'ny nofo. Tsy te resaka fiarahamonina izy zany satria fiarahamonina mandoto ny heritseriny dia tsy te hamevahana ny vatany ihany koa izy satria hoe izay manimba azy. Dia na mihinana mofo ary izy dia mofo maina be no haniny. Dia raha ohatra ka mba asiana matsirotsiro dia asiana fibebahana be mihitsy vita ilay matsirotsiro fona na mevahana ty nofo ty indray. Dia anisan'izany koa Martin Luther ny sitaka mihitsy izy nanao fiainana moanina. Izany hoe hitanao ilay mitsofoka reny ny tanan'akanjo dia endry be miondrika dia misy an'ireny tsy miteny tsy miresaka mihitsy. Fa tena tsy nahita n'ilay vavahady ety izy. Tsy nahita n'ilay vavahady ety. Fa tamin'ny fotoana anankiray sokafan'i Jesosy ny masony, izay vao fantany izay natao foana. Tsika mety manao karazam-pivavahana be dehibe. Misy karazana olona efa mitety fivavahana be dehibe, za manokana liana mihitsy amin'ireny olona ireny. Satria matoa izy mitety fiangonana be dehibe, misy zavatra tsy voaray mihitsy ao. Anao toa misy zavatra tsy voaray mihitsy ao, misy zavatra tian'Andriamanitra aseho azy ao. Misy karazana olona manome ho an'ny fiangonana olona dia mahazo. Misy karazana olona efa saina ataony daholo ty rehetra ty. Zao zao moa tao vaovao. Misesy daholo ny publicité na ampafolo carré na fanaty pisor na voaloham-bokatra, tsodrano. Misy karazana olona manao an'ireny zavatra rehetra ireny fa tsy mety misokatra mihitsy ny fiainana, tsy mety mahita lalana. Raha anisan'izany tsy fantatro ianao manatrika na ianao manaraka amin'ny alalan'ny tambazotra. Raha tena te hilazananao misy antony izany. Ary ny antony dia tsotra Jesosy te hanoranao ilay vavahady ety. Ary te hampisinanao fa io no izy.
dia tsy omeny anao mihitsy le zavatra hafa araka le teneko ny olona manome dia mahazo dia mijoro vavolombelona zay ry avana misotra fa rehefa nanatrika le fotoana manokana efa naiko zay fahatesina natatsika okeneny dia rehefa nanao alisa sokatra ny lalana na mazafijona vavolombelona zany izy fa hoanany atsy mety misokatra nefa tsy zany mihitsy nataony mivady izany iny fa hoanary tsy mety misokatra le izy satria Andriamanitra tianao zavatra tsara ary tianao le vavady eto io no lalana ary io ny ahitanao fiainana ianao mety misokatra ny lalam-bolanao mety sitrana ny aretinao fa atao anatinao ato misy tsy fitsaharana misy tsy filaminana io zavatra angatahanao sy tediavinao fantatro mety ho tonga aminao io fa mahagaga raha tsy mitondra zavatra ny anatinao le izy valy izy fa tsy haiko ahy tsy haiko fa za te ilaza andro an' Jesosy Kristy irery ihany no vavady ary efa tafiditra ao anatin'io vavady nondry io amin'izay ny olona jereo amin'izay le saromen'i Jesosy zany vavahady tsisy vavahady hafa kotrako fa vavahady sandoka daholo zay akoatran'izay nyendriky vavahady sandoka dia zao ty misy vatatrano dia misy varavaranao somatsara io fa sokafanao le izy rindrina ny ao ambadika sokafana rindrina ohatra vavahady karana mba mamaky miezaka mihitsy le mpangalatra zany mamaky ale izy efa hitikarana ny eo ka da nanako fito no milahatra eo zany hititrano karana voavanao le hititrano anakifito sokafanao vavahady vy eo ambadika kivy mihitsy mpangalatra mahita an'izany Andriamanitra efa lany teto akinropo efa miafina tsoka le alika tatsy mbola vavahady koa ny ato ambadika zany ny vavahady hafa mivany eo fa vavahady hafa ny ambadika azonao le zany azonao le tediavinao androany fa vavahady hafa ny manaraka fa ny vavahady nondry mivay izy dia mendrika ianao dia miamaso fiainana ary fiainana be dia be tsy be dia be feno zavatra amintsika natao hoe be dia be feno frigo fa tsy zany natao hoe fiainana be dia be amintsika natao hoe be dia be makany ny Jimbosco feno sario mivoaka chiffre etsy 360 000 ariary ao neny fokia ary fiainana kely dia kely sady efa arona no entina mbola isaina mandehandeha tendiniana matetetika le aroarotsy koa sao dia mihoatra 75 000 franc fa tsy ariary fa dia mihoatra dia zany tsy fiainana zany amintsika fa natao hoe fiainana be dia be feno atao anaty mandalanaty afafaly oza raha manatsota hoe very ny iPhone X lafo vidy zany hatramin'izao mbola lafo be fo fa ny any ivelany mbola 400 € 10 millions vidiny fa ao anaty eny hoe tsy manala le fiainana be dia be le fahaverizana izy tao zay very vola be mihitsy fa tena eny tany anaty tany tsy maninana tsy manala le fiainana be dia be ao anaty nisy fotoana zay accidenté tomobile nefa nitataraiko vadiko tamin'izay nandeha makaty mana Mazda zay zay lasan'le Mazda tena toka nanaovana asa fanompona fa tena mbola nahita accident ihany Jesosy ty tsy tomana rongony fa naovana asa fanompona zanak'Andriamanitra noentina fa ahoana ary mbola mahita zay accident ihany nentina ny mpanamboatra le tomobile ny tarifa mora indrindra hitana erana Antananarivo 19 millions fanamboarana tomobile fa voadona fitaoarinany tao le izy matsy fa ao anaty eo tsy maninona zany satria misy fiainana ao anaty fa raha zany tsisy fiainana ao anaty manompo ato zao no manjoko raha tsy minako avona ve mbola aretana amin'ny Dieu dia ataovy fiainana rehefa mandray fiainana be dia be ianao na ina isorona aminao na ina manampy anao tena milazanao misy zavatra ao anaty ao mameno fa nisy fotoantsika fampizaranteny tahaka izao hoe arakaraky ny abetsaky ny fahoriana ny abetsahany fampimonana misy rampy misy fifamenona foana tanao ohatra hoe tia miveranao dia tratra ny problème ianao dia ohatra nisy very kely
fa izy very kely ohatran'izay nefa misy kafitera mampidina mameno an'izy veranao zao feny an'izy gaga fiarahamonina fanary tsy very le rano tao anaty vera teo very fa misy famenona tsy hoe famenona iPhone 13 fa famenona avy amin'ny Kristy ao anaty ka na azo zany na tsy azo zany tsy manino zany rehetrarehetra zany fa misaotra ny tompo erantsika amin'ny tantara ozy izy Jesosy am'izay zany vavahady le izy tonga de izy foana milalao rehetrarehetra sady izy no vavahady izy ny mpiandro ondry izy ny mpiandro tsara izy ny manolotra ny ondry izy ny fanatitra izy daholo zay ny mahatonga antsika tsy mitory ankoatran'i Jesosy satria tsisy niminina mihitsy ny tao anatin'le izy hoe ianona koa nanao an'izao na ianona ndray ny ohatran'izao na ianona mpiaro ny tambo na ianona nametraka namboly fiarovana nazao fa Jesosy daholo rehefa tafiditra ao anatin'le valan'ondry amin'izay ny ondry dia zao ny fanambarany Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra zany vavahady ary raha zany idiran'ny olona dia ho vonjeny izy aloha voalohany indrindra raha lasenabavy Jaona toko fafolo ambiny fahavalo amby roapolo raha tsy diso amitra soloha dia taviko ilanefa tsy diso ena valo amby roapolo e Jaona toko fafolo ambiny fahavalo amby roapolo efa fito amby folo aloha e fito amby roapolo ny ondriko mihaino feo ary za mahalala azy ary izy manaraka dia zao amin'izay ary zaho manome azy fiainana mandrakizay ka tsy very izy mandrakizay ary tsisy arombaka azy ao amin'ny tanako rehefa tafiditra amin'ny vavahady amin'izay ny olona dia zao lazay tenin'Andriamanitra za manome azy fiainana mandrakizay manomboka eo ny olona tena manana antoka assurance atao hoe assurance raha lasenabavy assurance tena izy fa tsy hoe mety Madagasikara fa ny assurance rehefa inivela tsy matahotra zany mpitondra tomobily io rehefa assure ny tomobile na voadony eny ary ny sasany ary zara ny voadony amin'izay voavoatra tsara tare raha eto Madagasikara zany tena mankarary fosy mankarary saina fa titre fotsiny le hoe assurance fa ny vazaha tena tonga dia azo mantika ay ve voadony ay zay zany meny assurance any andafy ary mbola mahazo zavatra ohatry hoe voadona ny fiaranao mena fiara solony aloha ianao manam-panamboatra antsika azy aizy ianao nahitazany aty tsy possible ozy izy fosody manofy ary ianao tsisy azany aty zay natao hoe assurance du salut manana antoka raha miala eto avofotsy na rovina na ahoana fomba fialako eto satria manino zany hiditra n'ilay vavahady azonao ve zany tsy satria za miala tamin'ny ratsy fanaoka satria za manao zao satria za manao zao zany rehetra zany automatika ao fanjakany lanitra fa so ianao mieritreritra hoe ty paster ty mampirisika ny olona anao fahotana tsy ao fanjakany lanitra ianao raha voarisika anao fahotana zany na mbola te anao fahotana zany ianao tsy ao fanjakany lanitra ianao ny olona ao fanjakany lanitra mampaharikiriko azy zany tsy te anao an'izany izy na manao an'izany ary izy tsy mety tsy alaise ny ao anatiny eo ohatrany hitanao ohatry le olona le mpisotro kafe isanandro sanandro dia raha vo tsy mahazo kafe dia tsy alaise nohatra zao pose ny tontolo andro miaso izy fa hono ianao ohatra tsy avy miaina kafe tsy nisotrona anao ohatra tsy avy miaina kopakopa kely aloha tsy samyteny direct izy fitany kafe araka izy dia kopakopaka aloha mody aksesy ngamba iny kafe kilo sa zay tiana iavina mety kodina lavitra be ny olona rehefa mifanjakana lanitra tsy alaise izy manao zay tsy mety am'izany tsy mety amin'le Jesosy ao anatiny za manondratsondrany zany manao tao fony zany dia za mampatonga paster tovy tsy mitory an'izany fony izy hoe nareo aendre nareo azy tsy manao an'izany tsika milavy jangajangany ianao mpijangajanga io tao mitefoka tsara fiteny azy amin'izay mitotona ny anjanakatodoany any dia faitra izy dia tonga saina dia miala fa ny ohatra ohatry nieniko potsofoko mihitsy pastera raha vo miaraka amin'le velo ianao mpijangajanga io ho any amin'ny elo ianao tsy mitondra an'izany tsika Jesosy vavahady mitonitsika rehefa tafiditra ny mahazo hanina dia averiko aminao eto le resaka zany Jesosy zany raha lasainabavy rehefa miresaka raha miresaka izy mikasika ny hanina dia tsy miresaka izy an'ilay mofo kopaina sidobery
hoe io fampanantenany Jesosy raha miditra ao amintsika mahazo hanina tsy normal mihitsy ianao hoe ao amin'i Jesosy dia tsy manan-kanina. Any apôstôly Paoly ny laza zany. Zaho izy nampiseho tenako mpanompon'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Dia vakeo Korintiana 2:4 raha tsy diso amin'ny tsy fampikana. Amin'ny tsy fampikana. Amin'ny tsy fampina torimaso. Amin'ny zavatra maro isan-karazany. Mety andairany zavatra ny mpanompon'Andriamanitra sy ny zanak'Andriamanitra. Ity teny izay manambara ity raha zany idirany dia mahazo hanina izy. Ina ny hanina lazainy ao? Sakafom-panahy. Rehefa miteny Jesosy meo anay io ny hanina sahaza ho anay dia tsy miresaka izy meo vary izay dia meo laoka. Aza atao vary amin'izao dia aza atao vary napango atao vary normal tsara aza atao stock tampon Jesosy fa vary mendrika ny mahazanak'Andriamanitra. Mba makalioka ry de luxe vary gasy mena tsara asa lafo be reny zao. Taloha reny vary gasy reny hoe vary na olona tsahina vary mena fa vary gasy ao lafo reny. Dia le olona mieritreritra ary zay ny tenenako anay manomboka androany ianao rehefa mitsiry miteny Jesosy mangata tsara mihitsy hoe aza voa saiko ina dikany. Fa aza vakivakiana fahatany fotsiny fa rehefa miteny izy mahazo hanina mahazo sakafo ny any am-panahinao any. Assureny Kristy fa mahazo sakafo ianao velombelominy ianao. Rehefa tafiditra ao fanjakan'andro zay mahatonga anao tsy ianao no niezaka. Izy raha lasitraka isaky miresaka ity tsy ianao anie no niezaka nampatonga anao eto tsy ampatonga anao ahita sitrapon'Andriamanitra fa izy no manome hanina ho anao. Izy no mamahana atsika, izy no mamahana ny olona, izy no tena Andriamanitra milaza nambarany Davida mpanao salamo. Mitondray aiza mampandry aiza fa tsy hoe zany no mitadiny ahy maitso atoritoriko dia zany mba nahita n'ity rano ity dia natsoko daholo ny namako rehetrarehetra. Fa izy Jehova no mpiandry ahy, Jesosy no mpiandry ny ondriny. Israely ny ondrin'i Jehova ondry ara-nofo fa isika ny ondrin'i Kristy ondry ara-panahy. Ny ondry ara-nofo vokisana fitahina, vokisana zao, vokisana zao, vokisana zao mbola avady be ny rano ihany rehefa aveo. Ny ondry ara-panahy vokisana sakafom-panahy. Ary ny ondry ara-panahy dia faliny amin'ny sakafom-panahy. Amen. Zany ny alalana ny ondry ara-panahy raha lasiana vavy. Ny ondry ara-panahy tsy alaiza rehefa tsy misakafo ara-panahy. Ny ondry ara-nofo tsy alaiza rehefa tsy mahazo sakafo ara-nofo. Ela hely tsika zany tsy nandeha restaurant. Ela hely tsika zany tsy nahazo an'izao. Ohatrany tsy misy fipoahana tato ato, ohatrany tsy dia mahombotsy ity fivolana ity, ohatrany tsy dia zao tsony nao arika. Fa tonga dia mahitsy miresaka. Fa ny ondrin'i Kristy nona zava-panahy izao anaty. Nona fandrosoana ao Kristy izy. Zay ny olona rehefa mandray an Jesosy ao anatiny ao maro, rehefa ao anatiny velona ao anatiny ao Kristy. Kristy nona zava-panahy ao anatiny. Fa tsy Kristy mitady izay hoaninay sy izay fahombiazanay sy izay anjara tranonay sy izay anjara tomobilinanay ry alina zao na izay koa tokony mahazo. Tsy zany ny Kristy izay raisitsika. Fa Kristy izay raisitsika mitady ny ray mandrakariva, maniry ny ray mandrakariva. Tsy mety ny fiainany raha tsy mitady zava-panahy mandrakariva. Toizantsika ihany le isaka marantsika. Zany vavahady zany idiran'ny olona dia vonjeny izy. Dia hiditra sy hivoaka sady mahazo hanina. Ny mpangalatra ozy izy amin'izay tsy avy raha tsy hangalatra sy hamono ary handrika. Zao sady miezaka mizara aminao tsara mihitsy mba hampiova fomba fisainanao rehetrarehetra. Fa be lehibe ny olona mieritreritra hoe midevoly dia avy hangalatra hamono ary handrika. Misy fahamarinana ilay izy. Misy fahamarinana ilay izy fa tsy marina amin'ny fanim-potoana rehetrarehetra. Ny devoly tena mpamono olona mihitsy. Devoly tena mpitondra ny olona ao amin'ny fahafatesana ary ny olombelona fofinaina tsotra fotsiny ao am-bavorony izay nyfahavizaraintsika teo hoe ilay tany manga fotsiny amin'izao voavoatra ho amin'ny fampotehana Romaina 7:7. Dia olombelona io dia ampelantanan'ny devoly eo fiainana. Zany mampatonga ny tenin'i Jesosy nilaza zavatra ohatran'izao ny mandeha nanome fanoharany Jesosy hoe rehefa mivoaka amin'ny olona fanahy anankiray izy dia lasa izy mankany inefitra. Dia rehefa mandehandeha any izy any tany ay any izy dia matsiarotsiaro any ngaray hoe inona no nataoko aty fa any izay ny tranoko lozako
dia lasa izy miverina dia miditra ao anatin'iny olona iny ary faran'izany olona zany dia ratsy no fiandohany satria manina iny olona iny tantaran'ireo olona izay natao délivrance tamin'izany fotoana zany kanefa tsy nandray tsy niditra tao amin'ilay vavahady akory dia afaka le devoly anankiray fa mitondra devoly fito hafa izy izay afaka manana fahefana amin'ny tenany sy manana fahefana amin'ny tontolo manodidina azy reo olona manodidina reo olona ao anatina tontolo zay hitany masosika ireo azo devoly atao arak'izay itiavany azy vonony arak'izay sy io mbola tsy tahitra aminy fotsiny devoly matoa izy mbola eo na misy ilany azy dia avela reo fotsiny fa vonony io zay mampatonga azy eo mpangalatra mpamono ary mpandrinyana fa tena hevitry ty resaka ty mpangalatra mpamono ary mpandrinyana ity dia tsy zava-pana ny sarotra tena kendreny devoly izy tsy miraharaha zay fananan'olona zany izy tsy miraharaha zay maninona misy fampianarana zany ohatrany zany hoe devoly te angalatra ny fananana zay omena Jesosy anao na Jesosy na devoly tsisy raha iny an'izany ny Jesosy ny moyen fotsiny reny so heverinao hoe zava-dehibe amin'ny tompony zavatra zay nomeny anao aranofo na tsisy dika an'izany tamin'ny anarobe ny resaka an'izany zavatra zany hoe tsy ny raharaha iny Jesosy mihitsy any izy vonangalariny Jodasy any tsika rehefa misafidy olona dia mba mijery CV hoe ina CV an'kirana mandia matotra tsara izy matoky izy dia ry mijery izy kosa mba mivavaka izy kosa sokoto andao ty atao mpitambola aro zay jery mpitambola am-piangonana dia mba olona afaka mijery an'izany fa tsy olona mitrosa lava nomena izy hoe manambola aminy daholo ty olona rehetra fidrisy fina ataonao mpitambola am-fiangonana fa ny Jesosy fatany zao CV an'ny Jodasy hoe le ty dia mpangalatra fa zao meo azy le fitatazana fatirakitra dia Jodasy maka azy dia vao mahazo Jodasy dia maka ao ohatriny narakitra ary Jodasy tena mivolo sy roanjato nefa 5,000 alina izy tao fa Jesosy tsy mafaky loatra ary ohatr'izay ihany koa ny tontolo ara-pana tsisy raha iny devoly zany fa zavatra tiany devoly atao angalatra amono ary andringana fiainam-panatsika fa rehefa tafiditra amin'ny vavahady alanitra isika rehefa tafiditra amin'ny Jesosy vavahaditsika eo izy rehefa kitsika teo Jaona 9:20 tsy misy marombaka zay pelata rehefa tena ao marina ianao tsisy marombaka anao ary tafiditra ao anatin'izany tsisy izany ianao tenanao na te hiala ary ianao tena tsolona aminao fa misy fotoana tena te hiala okalozanao pôsy okalozany anao tsony mihitsy mangataka tompo anao retrete anticipé mihitsy ny alovany fahitaka efa betsaka ary zay hitako zay fa ianao dia tsy alina izy ao anatiny satria tsy misy marombaka zay eo am-pelatana ary ozy izy ny tenin'Andriamanitra milaza zao manome azy fiainana zay ny afatsika amin'ity androandroany ity ataontsika samy hijery ny zavatra roa mifampijerentsika tao anatin'ilay izy efa amin'ny Jesosy marina fa isika reny ataonantsika izy zavatra jerentsika manaraka ny hanina rehetra sy ny momba atsika fiainam-panatsika rehetra asiolen'ny Kristy taminy efa ampiresaka aminy dia atao akasitraka azy zany mampatonga atsika iny midera azy foany akasitraka azy foany eo izy na eo amin'ny boky ny Apokalipsy hoe teraina ny ela izanak'Andrian'Andriamanitra zereo mandrakizay any an-danitra dia mpiterana izanak'Andrian'Andriamanitra indaholo satria mane izy no nanao izy no lalana izy no afahantsika ho voavonjy ary izy no afahantsika andova fiainana mandrakizay tsy fantatra ianao fa zany zavatra zany mampahery ao anatiko hoe tompo raha zany anteherana tsy ho vitako mihitsy te lalana ty za karazana olona tsy mahavita zavatra hatrany farany loatra fa satria ianao no anteherana ary ianao ny tompony ary ianao ny vavahady ary ianao no miazony dia ho vitako hatrany farany ty androany aho mety reraka fa ny zavatra tsy azo inona mandrakizay dia za ihany tsy maintsy maritra hatrany farany tsy ariako tsy tsika hitsangana dia hivavaka tia aka fotoana kely mihitsy tsika mba hivavahana sy resana amin'ny tompo samy miresaka amin'ny androany arak'izay
raha maniry ariva afaka aminay ianao dia isaky ny alahady amin'ny 6 ora hatramin'ny 12 ora latsaka fahefany sy ny alarobia amin'ny 12 ora hatramin'ny 2 ora latsaka fahefany ny fotoana. Eny Antsahamanitra, fiakarana tahaka ny ho any an-tany renina, trano mangabe amin'ny ankavia. Tongava soa daholo.